Fantatsika kristianina avy fa mahanatrosa amin'ny olona rehetra isika, tsy inona koa izany fa ny fitoriana ny filazantsara. Fa indraindray tsika kristianina dia minamenatra na tsy samijoro amin'izany fitoriana izany. Faly miarabantsika amin'ny anaran'ny Tompo izahay antso, mitory an' Jesosy manazava loha hevitra ara-baiboly no ataonay eto amin'ny pejy. Araka ny efa nolazaiko teo dia indraindray dia menatra amin'ny fitoriana ny filazantsara izay tena tokony atao isika kristianina, satria nahoana ary na ny lasantsika ny anton'izany ny fahotana na ny reaksion an'ny hafa manoloana ny fitoriana no mahatonga antsika tsy samijoro tsara. Ahoana nefa hoy izy Paoly amin'ny Romanina toko 1:24 fa tsy menatry ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra noho izany. Paoly nefa fantatsika tsara fa tena lohan'ny mpanenjika kristianina teo aloha, ary rehefa roboka tao anatin'ny fitoriana izy dia tsy tsara trano nandraisany olona azy fa niara-ny kapoka mafy sy niditra am-ponja, ohatra izy tany Filipo. Tany Galatia dia notoraham-bato, nalaina baraka sy noenjehana mihitsy izy tany amin'ny toeran-kafa. Nefa tsy nanakana azy iteny hoe tsy menatra ny filazantsara aho, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izany, ary taddio fa tsy misy famonjena tena azo antoka eto amin'ity ambony tany ity ankoatra ny anaran'i Jesosy, izay ilay hoe filazantsara. Ndao ary sika mba akatahaka ny Paoly, mba hitory famonjena ho an'ny olona rehetra mba hananan'izy ireo finoana an'i Kristy. Aza velam-piamotra antsika ireo satana voalaza ireo, fa aoka hiaina fiainam-pibebahana trano ka androso, satria tadio fa na iza efa nanaiky an'i Jesosy tokoa dia tokony samijoro ny fananana azy amin'ny fiainana isan'andro, na eo ary ny kilema amin'ny maha-olombelona sy zavatra mety ampakivy. Ambarao, asehoy, mitory fa tsy ianao ny velona fa Jesosy ny velona ao anatinao. Ho anao izay hotoriana kosa, tsotra ny afatra. Andramoka izaho fa tsara ny Tompo ka anjaranao ny teny ao aoriana kely ao fa tsy menatry ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany.